andehananao amin'ny lalany tsara fanahy sy hitandremanao ny alehan'ny marina. Ohabolona toko 2 andiny 20. Eo amin'ny fiarahamonina dia misy sokajy anankiroa ny mpianatra. Misy ireo maniry hanao ny tsara ary itsakilany izay, fa ny andaniny kosa dia misy ireo maniry hanao ratsy mandrakariva. Tsy vitan'izany fa nitaonany hafa koa izy hiditra na hiroso amin'izay faharatsiana izay. Ny loza dia izao, ilay sokajy faharoa dia somary mahataona bebe kokoa ny maro, izany hoe mitaona ny hafa hanao ny ratsy. Izao ny hafatra. Aoka izany hisafidy isika ny amin'ny hoe aiza no filamatra ho arahantsika. Satria mantsy fa ireo ratsy ireo izay efa fantatsika amin'ny teniny sy ny asany dia tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Aza adinoina fa Satana dia mitady ny fomba rehetra hitaomana antsika tsy hifandray amin'ny Kristy, ka misy kofehy mangina, kofehy miasa mangina mihitsy izany no ataony mba hitaomana fanahy, hamatotra ary hisarika azy ireo hatramin'ny fifehezana farany izay lavitra indrindra eo ambany vahoan'ny Satana. Aza adinoina izany fa loza mananontany ao antsika, satria ho alaim-panahy isika hanaraka ny lalina tiantsika hizorana. Hanika izay rehetra tiantsika no ataontsika. Ny torohevitra sy ny hafatra dia izao: aoka isika tsy voasarika na alaim-panahy hanaraka izany filamatra apetraka Satana izany, fa hanakaiky ny filamatra ara-baiboly. Aoka ny fiainantsika hirindra sy hiaina araka ny fiainan'ny lanitra, ary rehefa avy eo dia ny hoe aoka ny toetsika voavolavola araka ny miohatra omen'ny soratra masina ho antsika. Satria raha tsy izany ny zavatra misy dia lasa ao anatin'ny tsy firaina isika ary dia tsy ambina ambavaka, ka ny vokatra aterak'izay dia ny hoe lavo amin'ny fandriky Satana isika ary indrindra ho voataona hanota. Raha fitinina dia izao: miezaka mandrakariva anefa Jesosy, ny taona antsika, ny sarika antsika mba handinika ny soratra masina. Amin'izay fotoana izay dia ny fanahy indray no mampirakitra ao am-pontsika izay rehetra mikasika an'Andriamanitra sy mikasika ny fiainan'ny lanitra. Zavatra mahafinaritra dia izao: hisy kofehy volamena hamatotra na hisarika ireny fanahy mahita antsika ireny, hanantona an'Andriamanitra, hanantona an'i Kristy, raha toa ka mampiasa ny herin'Andriamanitra isika ho hery miasa mangina. Ny antso farany dia izao: aoka isika hametraka eo ambanin'ilay tena fanorenana dia ilay vato fehizoro ny fiainantsika manontolo, satria izany no mahatonga ny hafa ho voafatotra na ho voafehy ilay kofehy volamena, ka hanaraka indrindrandrindra hanatona an'i Kristy, ka amin'izay fotoana izay dia ho lasa mpiara-miasa amin'ny Kristy isika. Tianao ve no mpiara-miasa amin'ny Kristy? Tianao ve no filamatra ho modely asehony ny fitaomana ny hafa? Ary tianao ve no lasa mpianatra manaraka ny filamatry ny Baiboly? Ndeha iary, asaiko anao hiaraka hivavaka. Misaotra Tompo noho ny lesona androany. Mampafantatra anay fa manoloana ny fiainana andavanandro dia mikatsaka tsara ny mahasoa anay ianao. Mitady hatrany ny torohevitra hisarihana anay hanaraka ny fahamarinana. Tompo malalo, meteza hamolavolana ny tsirairay avy, meteza hanamboatra ny fiainanay hanika ho mpiara-miasa aminao izahay, satria
izany ihany dia ataonanay, ataona ny hafa eo ambany fitantananao. Koa meteza tompo, ho zava-misy amin'ny fiainanay izany androany, ka dia fiainana lanitra sahady no iainanay amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.